Bolejany amin'izay taranja iombonana izay ihany sika ny volleyball aloha dia atao atsy amin'nosy Maurice manomboka ny 9 novambra avy ka hatramin'ny 7 volana desambra ny andian'ny 17 amin'ny fiadinany amboaran'ny fatra fafito amin'ity taranja ity ny CCCOI moa no fahafantarantsika azy tsy manao ambanjavatra ny fiatrehany ity fanana ity ny ekipan'ny Gendarmerie-Pyrénéenne izay solitenan'ny Madagasikara amin'izay sehatra izay efa ao anatin'ny manana tanteraka amin'izao fotoana izao. Taorin'ny fahavitan'ny fifaninanana nasionaly ka nandrombany izy ireo indray ny anarana mahatompon-daka dia nanohina nazatra teny amin'ny fiatroehana ny andian'ny 17 ny fiadinany amboarany ranomasimbe indianina ho an'ny ekipa tompon-daka atao any Maurice ny 9 novambra ka hatramin'ny 3 desambra ho avy izao ny ekipan'ny GNVB. Nandritra ny herinandro voalohany dia teny Betongolona no matena ny ekipan'ny Gendarmerie-Pyrénéenne. Ny tao amin'ny kianja mitafina koron-drano izany teo amin'ny herinandro faharoa. Tamin'ity herinandro ity dia efa ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina no mizatra ny ekipan'ny GNVB. Ny fanamafisana ny fiarovan-tena sy ny fahaiza-miaraka ary ny fanatanjaham-batana moa no tena imason'ny fanomanana raha ny nambaran'ny Jean-Honoré Razafindratovo mpanazatra. Etsekilan'izay dia nitazona ny anaram-boninahitra azo tamin'ny taon-dasa mitanjona hoy ny filohan'ny GNVB ny kolonely Rakotomalala Hery. Reny fandresena tamin'ny championnat de Madagascar sy ny ligue Nalamangy reny zany dia nentina manana ny coupe de club ny jaune 7 mikasika ny Maurice manokana zany dia ataoko hoe ny fanomanana natao no ahafahana milaza fa vonina ny GNVB dia miandrandra nolotra n'izany amboary zany ohatrany tamin'ny herintaona ho an'ny mpakafy ny volley sy ny firenena malagasy. Fantatra moa fa ny 14 novambra ho avy izao no hanainga eto an-tanindrazana ity ekipan'ny Gendarmerie-Pyrénéenne taranja volleyball ity ary hamonjy ny fivoriana ara-teknika ataon'ny 15 novambra elohan'ny hiatrehana ny fifaninanana.